miandry ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana mazava amin'ny fanjakana ireo orinasa tserasera eto Madagasikara. Ankoatra ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny fanomezana licence d'exploitation ho an'ireo eny amanjery sasany, vola tsy toko tsy firohana no ilaina amin'ny fiovana amin'ny teknôlôjia TNT. Tsy emitra intsony ny patron de presse amin'ny tolona ataon'izy ireo, mazava ny tanjona manomboka eto. Fifidianana solombavam-bahoaka naverina, efa voadiniky ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny antota taratasy fitoriana roapolo mahery momba izany. Tsy mbola moka ny vokatry ny fitsarana ny CES raha tsy amin'ny fotoana ilazana ny voka-pifidianana. Tsy vahaolana intsony ny famerenana ny fifidianana ho an'ny antoko malagasy sy miara-miainga, saingy tokony hajaina hatrany ny safidim-bahoaka. Nivoaka ny valim-panadinana baccalauréat ho an'ny faritra Fianarantsoa. Ny alahady izao farafahatarany an'ny fari-panadinana Antananarivo renivohitra. Ny ena ny taham-pahafahana ary ahina hitovitovy amin'izany avokoa ny taham-pahafahana fanadinana manerana ny Madagasikara. Fandriampahalemana naroso adiny indray ny ora fandehanana izotra nasionaly miazo ny lalam-pirenena fahafito ary tsy maintsy miara-miainga ireo fiara rehetra ho fisorohana ny fanankanan-dalana nataon'ny jiolahy. Etsakilany, misy amin'ireo mpitatitra no tsy mivonina amin'ny fanomezana toerana ho an'ny mpitandro filaminana ao anaty fiara. Ary farany, misokatra androany ny fifampiresahana ara-diplomatika fandresen-dahatra hamotika ny vondrona jihadista. Isan'ny niona tamin'ny sekretera-panjakana Amerikanina, ny filoham-pirenena Egyptiana sy ny filohan'ny Liga Araba. Etsakilany, mizarazara be niany ny hevitry ny firenena matanjaka momba ny andefasana ny OTAN any Iraka sy Syria. Ny andindininy avy hatrany. En septembre, dépêchez-vous, du grand spectacle arrive sur Canal+. Ben voilà! De qui s'agit-il? Mais qu'est-ce qu'ils ont, Jerry? Qu'est-ce qui se passe? Demain, je m'y tiens, je prends ma journée. Oh non, mais parce que j'ai tout négligé. Les films et les séries qu'on aime sont sur Canal+. Et exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Pour tout abonnement, prélèvement bancaire dès le bouquet Évasion. Du 15 au 20 septembre uniquement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Tonga ny fotoana afantaranao maro fampianarana ny boky ny apokalipsy miaraka amin'ny apôstôly Benjamin ao amin'ny radio FM Voix 7 isan'andro. Exceptionnellement pour la rentrée, le décodeur est à 5 milliards. 5 milliards seulement. Rendez-vous en boutique et distributeur agréé Canal+. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, misy kokoa miaraka amin'ny chaîne.
Ny 5 septambra hatramin'ny 4 oktobra tonga vaingana makasolo-kely amin'ny station Shell. Raha mividy 5 alina na mihoatra dia mahazo kit scolaire iray sy tapakila fandraisana anjara amin'ny tombola izay mety ahazona tao am-pianarana maimaim-poana ho an'ny zanakao. Isan'andro mahazo tapakila andraisana anjara amin'ny tombola ahazona tao am-pianarana maimaim-poana ho an'ny zanakao. Isaky ny asabotsy mahery ny arivo ny kit scolaire ho zaraina. Ankafaliana trano tomboky lasy tsongo vavy ny tsy diny indray ny tokantranao amin'izao takarivo izao asaina mpanajana indray ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tontolon'ny serasera avy hatrano no mboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity nanao fanambarana iombonana androany ny hainao manjery rehetra teto andrenivohitra sy ny solotenin'ireo avy any amin'ny faritra manoloana ny fidiranao amin'ny tontolon'ny TNT tokony ho isan'ny laram-pahamehana ny fankakefitra sy ny fifampiresahana amin'ireo orinasa serasera eto Madagasikara mialoha ny fifampidiniana hafa rehetra ny ivelany hoy ireo patron de presse io maraina io tetsy amin'ny Bisakorondrano raha intsika tahaka izao ny fanambarana nataon'izy ireo manoloana ny mpanao gazety. Fanambarana. Nivory ny alakamisy 1 septambra lasa teo ireo mpitantana hainao manjery tsy miankina eto Antananarivo izay nitarihan'ireo any amin'ny faritra nitohanana ireo any amin'ny faritra lafinjavatra roa goavana ary mila vahaolana aingana no nodiniana tamin'izany izay mahakasika akaiky ity tontolo ity. Voalohany amin'izany mahakasika ny fanomezana fahazon-dalana na lisansa ampiasa hainao manjery. Ny antony hita sy tsapa amin'izao fotoana izao ny tsy fanajana ny lalàna velona ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana masana izany. Tsy aivina mantsy fa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany notariny dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa mbola nahato avokoa ny fanomezana fahazon-dalana. Anisan'izany ny eo amin'ny sehatra ny hainao manjery. Hatreto tsy mbola nisy iovana io. Tsaroana ihany koa anefa ny nampitsara ny fanjakana fahazon-dalana 7 nomena tamin'ny 70 azafady nomena tamin'ny 14 etsy andaniny kanefa etsy ankilany ny nanomezany fahazon-dalana iray no ny antony raharaham-bahoaka na service public tamin'ity taona 2014 ity. Tsara ny manamarika fa ny fahazon-dalana dia amin'ny alalan'ny tolo-bidy irery ihany no ahazoana azy. Tsy azo atao ho ditsita ihany koa ny goragora amin'ny fikarakarana ny fanomezan-dalana ampiasa hainao manjery eto Antananarivo ankehitriny. Ahina noho izany ny mety hitariany ity fomba fiasa tsy manaraka ny fenitra sy ny lalàna mifehy ity any amin'ny faritra ka hitarika ny fifankazahoana sy korontana eo amin'ny tontolo ny hainao manjery tsy miankina. Mety afara amin'ny fahamarona diso tafahoatra ny hainao manjery hiforona mantsy izany. Ankoatr'izay dia mbola olana mipetraka ny resaka fandoavan-ketra. Tsikaritra mantsy ny fisiany tsy fitoviana na ny fanavakavahana mihitsy aza eo amin'ny samy hainao manjery ara-barotra mahakasika ny aba aloha amin'ny resaka dokam-barotra izay mety hiteraka lonolony eto amin'ity tontolo ity. Tsy adino ny mahakasika ny fahazon-dalana manokana omena ny hainao manjery izay mampametra-panontaniana. Antony ny tsy fisiany mangarahara sy ny fampitam-baovao mazava mahakasika azy ity. Manginy fotsiny tsy fanajana ny fombafomba amin'ny fametrahana sy ny fanokafana hainao manjery ampiasaina ho an'ny vahoaka. Teboka faharoa voaresaka ny fivadiana makany amin'ny télévision numérique terrestre na TNT. Asiana tsindrim-peo manokana ny fomba fiasan'ny tompona ndraiky mpanjakana misahana azy ity. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny firesahana nataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tamin'ireo mpitantana hainao manjery. Ny fanomanana ny fidiran'izany. Tsy azo adino anefa fa 6 volana sisa, izany hoe ny volana Jona 2014 no fanombohan'ny TNT. Tsy vitan'izany fa zara raha misy ny fanazavana omen'ny fanjakana. Mipetraka noho izany ny AIA amin'ny tena firosoana makany amin'ny fametrahana ny TNT, indrindra ny momba ny fepetra
amin'ny fanodinana azy ataon'ny Star Times. Ity farany mantsy no orinasa tokana manaparitaka amin'ny fandaharana ireo haino aman-jery malagasy rehetra. Raha ny zavatra hitranga izany mantsy manoloana ity fanjakana tokany Star Times ity dia voatery anao fandaniana miompampana vao afaka hiasa araka ny tokony ho izy. Ny resaka fiarovana ny haino aman-jery malagasy sy ny antoka manodidina ity fidirana amin'ny TNT ity anefa tsy mazava, tahaka izany koa ny amin'ny mpanaraka fandaharana. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany vola be an-tapitrisany no takiany ny fivadiana amin'ny télévision numérique terrestre na ny TNT na izany ho an'ny fanjakana na ho an'ireo tompona haino aman-jery tsy miankina ankoatr'izay volambola mety aloha ihany koa ho an'ireo mpanjify tampoka loatra ho an'ireo mpandrarà ny fivadiana eo amin'ny tontolon'ny nomerika tsy mbola nisy ihany koa ny fakana ny hevitr'izy ireo mahakasika ny fanomanana eo amin'ny fidirana amin'izay nanao fanambarana androany ny mpitantana haino aman-jery tsy miankina eto an-drenivohitra mahakasika izao toetra raha izao. Fanadetiny raha ny kajikajy tsotsotra vola manodidina ny 7,7 tapitrisa dolara no ilaina ananan'ny fanjakana malagasy raha ivadika eo amin'ny TNT. Hanana izany ve ny fanjakana mandra-pahatonga ny volana Jona 2022 no tondro ny ivadiana amin'ny nomerika. Etsy andanin'izay mbola vola tsy toko tsy foroana ihany koa no tsy maintsy homan'ireo tompona haino aman-jery aloha isambolana ho an'izay mpandrarà anaparitaka izany eto amintsika. Ny à la Réunion zao nanomboka bascule la TNT la télévision de forcer les distributeurs mandro 22 000 € isan-taona juste pour diffuser les signaux. Ianao zany raha vao tsy maloha an'izay dia maty les chaînes de télévision. Ankoatra amin'ilay abonnement amin'ny décodeur zany dia zany hoe tsetsafina ve le opérateur zany nefa tsisy cadre mazava mihitsy amin'izao. Fa lasa ohatran'ny fanapahan-kevitra hany fotsiny le izy tsy fantatra mihitsy, izay tsy mahafantatra tsy maharaka an'ilay izy mihitsy. Etsy andanin'izay tsy maintsy anaraka ny onjan'izany ihany koa ireo mpanjifa na izy ireo mividy ireo karazana fahitalavitra manaraka teknôlôjika efa misy TNT intégré izay tena lafo vidy tokoa na ihany koa izy ireo hividy décodeur izay tsy mbola fantatra na entina tsy ety ifanaraka amin'ny fahitalavitra misy ao aminy. Raha ny vaovao azo raha itapitrisany isan'ny décodeur TNT hozaraina na amidy eto ary anodidina ny 4,000 ariary isam-bolana ny ofany. Ireo haino aman-jery kosa tsy maintsy mbola anovany fitaovana ara-teknika rehetra. Inona ny materiel takiany zareo alohan'ny hidiranao aminy, zany mbola fanontaniana ngeza be mipetraka aty aminay daholo. Mbola misy détail zany tsy fantatray momba an'ilay izy nefa efa fantatrareo hoe efa misy ketriketrika an'ilay izy hoe zao ny 150 millions de dollars ny tosa dia 39 millions zana-bola dia resaka ohatr'izany nefa détail teknika an'ilay zavatra tokony hofantarina voalohany ary ao anatin'izy tsy fantatray. Tampoka loatra ary tsy ho tratra ny fepitaona 7 volana sisa alohan'ny fivadiana amin'ny TNT. Taorin'ny fanambarana natao androany dia mangataka fifampiresahana amin'ireo tompona raiky mpanjakana ireo tompona haino aman-jery reto. Manana vinavina ny vondrona ihany koa izy ireo mba hiaraha miditra eo amin'izay TNT izay. Mahakasika izay fanambarana ataon'ireo tompony haino aman-jery izay hatrany nisy ny fanontaniana izay napetraky ny mpanao gazety raha itsika avy hatrany ny ampahany tamin'izay teo amin'ny fandraisam-peo ny Zora Kotondrina. Loza mitatao ho an'ny orinasa malagasy ny mpandrarà malagasy ny firosoana amin'ny TNT raha tsy misy ny fifampidiniana hoy ireo mpandrarà malagasy. Izahay samby gasy mpandrarà gasy vonona koa izahay anao hifaninana hitondra ny teknôlôjia sy ny fahaiza-manao anay amin'ny fampitana amin'izay numerika izay. Raha ny teknika angeny resana voalaza teo ihany koa hoe raha fitaovana avy aty aminay vonona izahay amin'ny juin zany fa ny vahoaka izay hijery an'izy hoe vonona satria mila décodeur avidiana io décodeur ohatra nahoana no ampiasaina. Voakasiky ny olana momba ity firotsahana amin'ny teknôlôjia ity avokoa ny mpanjifa rehetra ankehitriny. Raha tsy misy ny fiarovana ny orinasa malagasy miantsehatra eo amin'ny serasera, isy fiantraikany amin'ny rehetra izany. Ilaina atao mangarahara araka izany ny momba ity firosoana amin'ny TNT ity. Ataonay mangarahara ity satria tsy izahay irery ny voakasiky zao fa na ianareo mpiaramiasa aminay koa. Raha hikatina moa zany zay dia ho aiza daholo ireo ankizy ireo dia somera.
ny fifampiresahana ny vahaolana hoy ireo patron de presse androany maro loatra ireo tepika mbola manjavozavo momby izany. Solution ngambany tsisy tsara ohatran'ny hoe fandinika aloha zavatra tedavina fotsiny zany dia mba hoe consulter zay amin'ny hoavy ny hainao aman-jery teny anao hoe misy Star Times dia misy Orange zay zao tsy au courant zany nefa zay no hitsofoka any anatin'le izy ohatrany tsy mety any le izy fa ny essentiel aloha zany aminay dia mba hoe misy apetraka mazava tsara hoe inona ny offran'ny Star Times ohatra, inona ny offran'ny Orange, inona ny offran'ny anina sasany dia mba irahana manapaka le izy satria zay rehetrarehetra mbola eto amapolo taona ny amin'ny 20 taona ny mahatramin'ny zavakelinay mbola hoe fa ny olona manapaka an'le izy nge mety 10 taona mandalo amam-bolana ohatr'izany donc zay ny angatahana zany hoe aleo zay mba impliqué tanteraka ao anatin'le izy satria ny hoavinay rehetrarehetra ny enjeu ao anatin'ny basolement. Arak'izany andrasan'izay ho fanapahan-kevitra ny fanjakana malagasy momby ity raharaha ity. Dia izay koa nidirantsika eo amin'ny vaovaon'ny politika lafim-baovao eo amin'ny lafiny fifidianana eo voadiniky ny CES na ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana avokoa ireo antoan-taratasy fitoriana rehetra mahakasika ny fanalanandarana kandida tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo fifidianana izay naharaisana fitarainana maromaro tamin'ny tsy fanarahan-dalàna etsy ankilan'ny vondrona VPM malagasy miara-miainga mbola nanamafy fa tsy hanaiky ny fanodikodinina ny safidimbahoaka fanadihadiany Erny Irina Rabary. 12 andro aorian'ny fifidianana raha ny hita ao amin'ny lalàna ny feny fifidianana no tokony hitsaran'ny CES ireo fitarainana ireo ary manana 30 andro aorian'ny famoahan'ny senita valim-pifidianana vonjimaiky izy ireo anambarana ny didy efa voadinika avokoa ireo fitoriana rehetra ankehitriny. Ny article 133 io zany dia milaza hoe fampiasana fitaovam-panjakana sy ny herim-panjakana dia miteraka fanafanana vato. Zay zany le 133. Ny 134 ndray zany dia milaza hoe ny fonctionnaire d'autorité civile ou militaire candidat kanampiasa fa ifampanjakana izay entina anova ny safidimbahoaka hoe influencer le choix des électeurs moa no voalaza ato zany dia miteraka disqualification. Midika ve zany fa nisy candidat efa disqualifié ankehitriny raha ny zava-misy aloha manamarina ireo tsy fanarahan-dalàna maro samihafa ny tabataban'ny candidat maromaro ty fanazavana azo avy amin'ny CES ity raha tsy ivina saika nahitana fitoriana avokoa ny ainga avy amin'ireo distrika efatra namerenana ny fifidianana solombavambahoaka farany teo izan'izany ny tany bely sur-Tsirbina. Andananay proof amin'izany dia voalohany misy copie acte de naissance zay soniavin'io Andriamatoa io ary amafisany ny adjoint-nio Andriamatoa Rakotosanakolona Paoly io fa izy indrindra no manao sonia an'ilay copie io. Faharoa manana izy iray témoignage fijoroana vavolombelona olona mipetraka any amin'ny commune Tsaratana zay andreketany Andriamatoa Rakotosanakolona Paoly io. Ary farany tena farany manana izy iray taratasy nosoniavan'ny nataon'ny chef district amin'ny Belotsirbihana zay manamafy fa io olona io Rakotosanakolona Paoly zay ankatahana disqualification io dia mbola nanohy ny asa amapeny tanàna anazy. Atreto tsy mbola nisy fepetra mivaingana no raisina manoloana ireo tompon'andraikitra tamin'ny tsy fanarahan-dalàna namerenana ny fifidianana ho an'ny atoko malagasy miara-miainga tsy vahaolana intsony ny famerenana ny fifidianana saingy tokony ho hajaina hatrany ny safidimbahoaka. Ilaina fanasaziana nireo olona tsy hanara-dalàna zay nahatonga ny fifidianana naverina na mahatonga ny fifidianana tsy mifanaraka amin'ny safidimbahoaka ka miteraka vahaolana eto amin'ny firenena. Raha ny malagasy miara-miainga manokana aminay tsy fanazavana tsy fanajana zay safidimbahoaka zay no isany tsy maintsy hijoroanay ary nefa nijoroanay hatramin'izay ho fanarenana ny firenena. Mifamaofao be ihany ny resaka mikasika ity fifidianana solombavambahoaka farany teo ity manodidina ny 20 hatreto ireo taratasy fitarainana efa voarain'ny CES any amin'ny CES indray zany zao ny mason'ny mpamara vaovao rehetra aleo tena tokoa ve izy ireo amin'izay fivoaka-pifidianana ivoaka eo manoloana ireo tsindry samihafa zay rehefa manjoa ireo mpitsara sasany ankehitriny.
Lalana fehizoro iray ahitana andiny iraika amby efapolo mitsinjara olo efatra fito lehibe. Tolo-dalana iray ahitana andiny efatra amby efapolo sy telonjato nitsinjaraina ho boky valo lehibe natolotry ny VPM malagasy miara-miaingy. Raha lalana fehizoro iray ary tolo-dalana telo natolotry ny governemanta antery teny Tsimbazaza no entina nanavaozana ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Lany tamin'ny ampahany io lalana io izay nitarika resabe teny anivon'ny fiarahamonina mitaky ihany koa fanaovana tolo-dalana vaovao antony lehibe tsy maintsy nanemorana indray ny fifidianana kominaly amin'ny fotoana tsy voafetra. Andry Rarson. Misavorivory tanteraka ny tranga ankehitriny mikasika ny lalana ifeny fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Nandonda tabatra ny fisefa fifaranteo noho izany. Vokatr'io, nitaky ny ampidirany ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena ho lahadinika amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa izao ny volavolan-dalana fehizoro sy ny tolo-dalana izay efa natolotra tamin'ny fafito amby folo ny volana Mey 2024 tokony novaliany ny governemanta tamin'ny fafito amby roapolo ny volana Jona 2024 ary ireo volavolam-pantsiny ny VPM malagasy miara-miaingy. Rehefa nahitsy zay fa tsy tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny momba ny fametrahana ny rafitra ny tsina hoe vondromboka tsinjaram-pahefana dia nanao tolo-dalana izay natolotra tamin'ny fafito amby folo ny volana Mey lasa teo. Tokony iveriny zany tamin'ny fafito amby roapolo ny volana Jiona dia tsy mbola miverina eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Rehefa tsy mamaly zany ny governemanta tonga dia ampidirina ao anatin'ny 2 jours. Tia azo mihitsy zay amin'izao fidiran'ny session parlementaire fotoam-pivoriana faharoa. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zany dia ny hoe mbola mandringa ihany koa ilay lalàna momba ny vondromboka tsinjaram-pahefana. Porofon'io savorivory eo amin'ny lalana mifeny fitsinjaram-pahefana izay tsy mamaritra mazava ny andraikitry ny tsirairay no miteraka sakana eo amin'ireo vondrom-bahoaka-paritra itsinjaram-pahefana ankehitriny. Ohatra velany ny anivon'ny fokontany izay ambara lalam-pandrenana fafototry ny asa fampandrosoana rehetra eto amin'ny firenena. Baiko roa samihafa nefa avy amin'ny komina sy ny distrika no tonga eo amin'izy ireo ankehitriny. Zavatra misy eto amin'ny fokontany zany fokontany rehetra dia ohatra ny hoe mizara roa ihany le fokontany. Ny chef fokontany sy ny adjoint dia ny distrika no misahana azy na ny resaka paiement ny indemnité karama zany. Dia ny secrétaire sy ny trésorier kosa nefany any amin'ny commune no mandray ny fanomezana an'izay karama izay sy ny eo amin'ny fibaikoananay. Eo mihitsy zany le mampisavorovoro anay fokontany hoe samy manome baiko zareo nefa baiko tsy mitovy ny baiko ameny anay dia tsy hitanay izay tena ho raisina. Misy ihany koa amin'izao fotoana izao fifaniliana andraikitra eo amin'ny governemanta sy ny anteny miram-pirenena mahakasika ilay volavolan-dalàna vaovao tsy maintsy atao hamenoana ilay lalàna mahakasika ny fitsinjaram-pahefana. Antony iray mahatonga io fifaniliana andraikitra io ny mbola tsy nananganana hatramin'izao ilay filakevitra misahana ny toe-karena sosialy ary kolotsaina na ny conseil économique social et culturel. Tokony tsisy anefa ny fifaniliana raha samy mandray ny andraikiny ny rotonta. Lalam-pandrena dia efa milaza mazava hoe ny fahefana anao tolo-dalàna na apetra-dalàna dia fahefany solombavam-bahoaka tsirairay sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Tiana ny isina fifidianana communaly amin'ity taona ity na amin'ny taona manaraka zany. Zany hoe samy tompon'andraikitra izy roa. Mbola misy ny fivoriana ara-potoana faharoa azo anarenana ny lesoka rehetra amin'ity resaka lalana ity raha misy ny finiavana politika. Igadina afaka 2 andro io fivorian'ny parlementaire io. Hatreto, ny teti-bola-panjakana 2024 ny lahadinika ofisialy. Ny antsipirin'izany izay tsy mbola fantatra mazava ihany koa na dia ao amin'ny trankala ministera azy. Raha ny zava-misy dia afampany fivoriana ara-potoana faharoa eny amin'ny anteny miram-pirenena io. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mbola feno ny fepetra ny amin'ny mahatany demokratika any Madagasikara raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Tsy mbola mipetraka ihany koa ny fahalalana ny asa fanaovan-gazety manana andraikitra lehibe amin'izany. Ireo mpitondra fanjakana ireo no hevitra isan'ny nivohitra nandritry ny ady hevitra no karakarain'ny FES androany tetsy amin'ny DLC Anosy. Heriny narabary. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny demokrasia ireo mpitondra fanjakana hatreto mbola tsy misy atoko-panoatra ampifandanjana ny hery sy ho arifanina ho an'ny mpitondra. Ny fametrahana ny fisaraha-pahefana matanjaka sy tsy mitanila no isan'ny antoka iray amin'izany raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra nasionaly ny FES. Ankoatra ny fahalalana sy ny zofototra dia misy ihany koa ny ataontsika hoe fisarahan'ny fahefana.
na amsehatrinna na amsehatrinna fahefana mpanatateraka amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana tsara tsy hoe fisarahana fotsiny ihany fa fisarahana sy fifandanjana ireo fahefan'ireo raha voanray amin'ireo no mahery lenta loatra dia mitongilana ny fahefana ny tanila ary misy ny tsy fahamarinana ny toetran'ny fitondrana. Lokalokan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanomezana fahalalana ho an'ny rehetra. Tsy izay no hita raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Voatsela akory anefa izay no nisy fanagadrana mpanao gazety. Mbola marefy ny fahalalan'ny asa mpanao gazety eto Madagasikara raha ny nambaran'ny mpikarakara ny hetsika androany. Ny fahitana ny liberté d'expression aloha zany eto Madagasikara mbola marefo ary izay indrindra aloha zany nahatonga anay nikarakara nyty adievitra sy famelabelaran-kevitra ity miaraka amin'ny YLTP sy ny FDJ zany hoe formation des journalistes zany. Izy io zany entina ampahafantarana aloha voalohany indrindra ny lalàna eto Madagasikara mikasika an'izay fahafahana miteny sy fahafahana maneho hevitra izay. Natokana ho andro maneran-tany ho an'ny demokrasia ny 15 ny volana septambra fanontaniana iandrasam-baliny hoe demokrasia toy inona no mety eto Madagasikara. Mety eto Madagasikara ihany koa ve anefa ny rafitra demokratika. Fa eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika Frantsay sy ny fionana eo amin'ny filoham-pirenena malagasy Era-Jonary Mampianina sy ny filoham-pirenena Frantsay François Hollande ao amin'ny lampam-panjakana Élysée ny zoma 20 septambra ho avy izao. Araka ity fandaharam-potoana ny filoha Frantsay ity dia tsy oatra ny adiny roa ny resaka fanaovan'izy ireo. Inona ary no adievitra izay hoentin'ny filoha malagasy resahana amin'izany tsy mbola fantatra ny antsipirinidinika ifanaovan'ny roa tafantatra kosa araka ny loharanobavao samihafa fa fiara-miasa ara-toekarena sy momba ireo orinasa Frantsay mandrara eto Madagasikara no isan'ny horesahana amin'izany re ihany koa fa mety ho isan'ny horesahana ny mahakasika ny fifanarahan'ny Madagasikara sy Frantsa momba ireo îles éparses indrindra amin'izao akatoky ny fivorimben'ny firenena mikambana izao. Ny alarobia izao no fantatra fa hanainga iala eto an-tanindrazana ny filohan'ny Repoblika Malagasy. Dia izay koa nidirantsika eo amin'ny pejiny sosialy 20 andro mialohan'ny ampiarana lalàna mandrara ny fifohana sigara eny Akalamanjana sy amin'ny toerana iombonana tsy mbola nisy fanentanana na famantarana hita maso amin'ireo toerana voakasika izany eto Andrenivohitra. Tsy mbola mazava ny fandraisana andraikitry ny komina amin'ny fampiarana ity lalàna ity ankoatra ny 540 ariary alohan'ireo mpifoaka sigara eny amin'ireo toerana ivorian'ny olona na lieu public mahatratra hatramin'ny 10 ariary no efain'ireny toeram-pisakafoanana ireny ao an'ny komina Antananarivo renivohitra raha toa ka hatrarana olona mifoaka sigara. Fanadidiny Michel Aranartson. Tokony ahitana itony marika itony eny an-dalambe sy amin'ny zaridaina ary ny toerana iombonana rehetra Atsoatsy. Ho an'ireo olona mpifoka sigara na dia tsy izy rehetra azy misy ireo vonona ny anara-dalàna rehefa tonga ny fotoana tsy ahafahana mifoka sigara eny an-dalambe sy amin'ny toerana iombonana intsony. Le izy aloha rariny kosa raha ohatra hoe tsy azo ifohana sigara reny satria le izy manimba an'ilay tontolo le iainan'ilay olona zany satria tsy ianao rery no mifoka fa mifoka ambanin'ny olona. Akora misy pozina miisa 4 no hita ao anaty sigara iray ary 300 amin'izany no mitarika homamiadana. Sady fahasalamana izany no mety ahavitana tahiry ihany koa ity fepetra ity raha raisina amin'ny lafitsarany. 540 ariary isaky ny sigara iray tratra eny aminy no alohan'ireo izay tratra mifoka sigara eny amin'ireny toerana ireny ao aorian'ny 3 oktobra ho avy izao. Tsy ireo mpifoka sigara ihany anefa no voakasiky ny lalàna momba izany. 5 alina ariary ihany koa ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka sy ireo toeram-pisakafoana ahitana olona mifoka sigara. Le mpifoka ny azy zany aloha no misy sazo zany ao le mpifoka tratra dia mandoa 540 ariary. Fa ho an'ny commune urbaine manokana zany dia efa nisy indray efa nitsinjon'io commune urbaine zany taty amin'ny 19 Jona 2024 dia misy arrêté municipal zany mifehy an'ilay resaka hoe tsy fanajana ny lalàna mikasika ny fidorohana sy fisotroana alcool fifohana sigara. Dia ny commune urbaine zany ny anazy indray raha ao anatin'izay lafan'izay hoe le toerana misy olona mifoka sigara dia le toerana izay ahitana ohatra hoe restaurant voasazy zany 5 alina ariary zany ny sazan'le restaurant raha ahitana olona izy mifoka sigara amin'le restaurant zany. Arak'izany arrêté municipal laharana 700 nivoaka ny 19 Jona 2024 no mamaritra io vola 5 alina ariary aloha amin'ny komina io fa tsy ilay lalàna navoaka tamin'ny 3 oktobra 2024. Hatreto anefa raha ny fanadinana nataonay tsy mbola malala izany ny akamaroan'ireny toerana ireny.
Mbola tsy nafantatra an'izany satria mbola tsy naheno an'lezina avy tamin'ny télé zany fa fantatray zao dia le hoe le nifoka fotsiny ny hoe mandoa 12005 ihany zao fantatra fa le restaurant tsy fantatra hoe mandoa ohatriny. Le lalàna aloha fa enkenina fotsiny hoe manomboka misy tokoa le fotoana atsoatsy zany tsy azo ifoana sigara amin'ny toerana rehetrarehetra fa le resaka hoe prix na hoe fosazy zany tsy fantatra mihitsy le izy. Heritaona katroka izany hoe ny 3 oktobra izao no manomboka hiatra ireo lalàna ireo. Tsy mbola misy kosa ny fizavana alohan'io fotoana io raha ny fanazavana azo. Raha ny salanisa azo ny taona 13 sy 20 faingo 320 ny tahan'ny mifoka sigara. 20 andro sisa dia miantra izany tsy mbola hita mivaingana nefa ny fanentana na momba izany ary efa misy manomboka mitaky vola 520 ariary ireo mpiasan'ny komina mandehandeha eny an-tsena ankehitriny. Raha ny zava-misy ankehitriny mazava fa ho sahirana mafy ny komina hampanaja ity lalàna ity raha izao fomba fiasa izao no mitohy. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny fifamoivoizana kosa indray naroso adiny iray ny ora fandehanan'ny zotra nasionaly miazo ny lalam-pirenena fahafito ary tsy maintsy miara-miainga ireo fiara rehetra ho fisorohana ny fanankanan-dalana ataon'ny Jiolay fa misy toerana manokana ho an'ireo mpitandro ny filaminana izay miaraka amin'izy ireo amin'ny faritra mafana. Izany aza miantsotra ny fiara-miasa sy ny fanarahana ny fandaminana ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana fanadihadiana. Miala n'Antsirabe hatrany Ambositra, Ambohimasoa hatrany Karobin, miala ny Osy hatrany Orombe, ankoatra ny any amin'ny faritra Atsimo, ireo ny voalaza fa faritra mena famakian'ny Jolany ny taxi brosy amin'izao fotoana izao. Naroso amin'ny 3 ora ny fandehanan'ny fiara makany Atsimo raha tamin'ny 4 ora izany teo aloha, amin'ny 9 ora kosa ho any Fianaratsoa raha tamin'ny 7 ora izany teo aloha. Antony, tsy tokony hiditra alina loatra amin'ny faritra mena ireo fiara na dia tsy maintsy miaraka ka mandeha aza. Na izany aza, tsy maintsy mifampiandry raha toka misy ny fahatarana ho an'ny sasany. Araka le fitakinana ataonay moa zany le hoe fiara-miasa miaraka amin'ny mpitandro filaminana dia avy dia nandray andraikitra moa zany zareo dia hitanay aloha zany zao nandritran'ny herinandro iny fa ino moa zany voavaliny zareo tsara le fangatanay satria zay dia misy mpanatitra eny an-dalana. Samanana départ zany aloha efa mifampiandry rehefa avy misakafo Ambohimasoa io zany tonga dia mifampiandry aloha le taxi brosy rehetrarehetra. Dia le avy eo miescorte amin'izay le mitandro filaminana jusqu'à dia tsara saotra dia misy mivoakany eo dia misy miditra indray koa zany tsara saotra miditra indray miala tekantsa. Mpamily iray hatreto no namoy ny ainy vokatry ny fanafihan'ireo Jiolahy ary mbola tsaboina amin'ny hopitaly kosa ny mpamily iray hafa. No amafisina araka izany ny fiara-miasa eo amin'ny kooperativa sy ny mpitandro filaminana. Tsy maintsy mifandimby manome toerana ny mpitandro filaminana ny kooperativa tsirairay avy. Efa misy zany rafitra fandaminana izay raha miasa mpitandro filaminana fametrahana ny convoi ny escorte zany ny an-dalana iarahana amin'ny gendarmerie zany dia efa misy ireo le toerana sy le point zany ifampiandrasana zany ahafahan'ny gendarmerie manao le escorte zany ny an-dalana amin'le faritra tena ohatrany hoe isin'le fanaovana n'le nisehon'le acte mafapana zany tatoato. Na izany aza, mbola misy amin'ireo mpitatitra no tsy mivonina amin'izay fanomezana toerana ho an'ny mpitandro filaminana izay. Antony nahatonga ny eo anivon'ny zandary hanao antsoavo amin'ny fiara-miasa. Koa angatahana indrindra zany isika rehetra mampiasa ny lalam-pirenena hanome malalaka arak'izay azo atao ireo zandary ireo mba ho fiarovana. Zany hoe hiaraka iondrana amin'ireo fiara mpitatitra mba hanamora ny fanatsarana fandriam-pahalemana ahafahany tsirairay mampiasa an'ireo lalana ireo zany ampatonina tanteraka. Ho an'ny eto amin'ny fasankarana manokana, mihoatra ny 50 ireo kooperativa misahana ny taxi brosy miazo ny lalam-pirenena fahafito. Mihoatra ny 700 kosa ny fiara-miasa eto. Noho ny falavirana sy ireo mpiantsena avy eto an-drenivohitra, tsy latsaky ny 50 ireo fiara-miainga isaky ny hariva ho an'ny Toliary, Taolagnaro, Manakara, Mananjary, Vohipeno sy ny sisa miainga eto amin'ny fasankarana avokoa ireo. Fa eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray ny sabotsina ny lahady avy izao no ivaly ny fanadinam-panjakana baccalauréat eto amin'ny faritana Antananarivo ny zoma fa 20 septambra ho avy izao no antanterana ny délibération ny faritan'ny Fianarantsoa hatreto no efa namoaka ny valim-panadinana 3 faingo 4,900 ny mpiadana no afaka ny fanadinana baccalauréat tany Fianarantsoa ny eny Taio Rampitahaina amin'ny tao anatin'ny 5 taona lasan'ny fanesy ho any eto amin'ny faritana Antananarivo kosa dia mbola andrasana amin'ny ity farany
herinandro ty araka izany ny valim-panadinana bakaloria Andry Jarson. Ny ena ny taham-pahafana tany amin'ny faritanin'ny Fianaratsoa. Ahina hitovitovy amin'izany avokoa ny taham-pahafana fanadinana manerana ny Madagasikara raha ny fanadihadiana nataonay androany. Fanazavana avy amin'ny tsara fanadinana izay nandrafitra ny notin'ny mpianatra no nahitana fa ny ena ny ahavon'ny fahaizan'ny mpianatra niatrika ny fanadinana bakalorea. Ny fisindro mpiadina avy amin'ny sekoly tsy miankina mampanala fanadinana ireo ankizy mbola amin'ny kilasy ambany no mahatonga izany. Tena nidina dia nidina zany ny ahavon'ny fahaizam-pianatra ka tamin'ity taona ity. Satria fa tena dinihina mety mahatonga an'izany mety ao ataontsika hoe fahasarotan'ny fiainana anankiray fa ny anankiray ihany koa dia betsaka loatra lasa commercial zany hoe le vola ny tena jeren'ilay sekoly indraindray satria misy seconde dia ampanaovin-drareo ho baka ankehitriny. Samy manana ny fomba fiasa sy ny fandaminany avokoa ny fari-piadatim-pampianarana eto amin'ny nosy raha ny fanazavana azo androany hatrany. Raha ny eto amin'ny faritanin'ny Antananarivo dia ny anaovana ny délibération amin'ny zoma faha 9 volana septambra ho avy izao no hany fantatra. Raha ny tokony ho izy dia ray andro aorian'ny délibération no mivoaka ny voka-panadinana. Inona moa ny datin'ny délibération ho Antananarivo manokana? Ho Antananarivo manokana aloha ny menanay dia amin'ny 19 izao. Tsy nisy tompon'andraikitra afaka nandray ny mpanao gazety androany na teny amin'ny office du baccalauréat teny Ankatso na teny anivo ny ministera ny fampianarana ambony teny Tsimbazaza noho ny antony tsy mazava loatra. Ny anivo ny office du baccalauréat dia tsy maintsy mangataka fihaonana andro maromaro meloha vao afaka mandray ny taleny. Tsy manana mpitondra tena nefa ity office ity. Ka raha tsy manana fotoana io tompon'andraikitra io dia tsy misy ny fanangonam-baovao azo atao. Ny fakana sarin'ny birao eny Ankatso aza mila angatahana fahazahon-dalana. Ny amin'ny ministera fampianarana ambony kosa dia mbola any ampamitana iraka avokoa ankehitriny ny tompon'andraikitra isa-tokony ka tsy misy afaka manome ny vaovao an'ny mpanao gazety. Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray ampahany amin'ireo 50 tafo tao Mahavelikely Fianareva Atsinanana no maiky lafiretry ny afo omaly ariva hatreto aloha tsy mazava ny tena fototry ny afo araka ny ampaham-baovao avy any an-toerana kosa dia tao amin'ny tokantrano tao amin'ny trano azy iray ny antombohan'ny afo vetivety ny tarany afo tamin'ireo trano azo manodidina noho ny fitsokin'ny rivotra. Tsy nisy ny ananafona ny naratra saingy tsy nisy noraisiny intsony nentina rehetra tao amin'ireo trano hazo ireo isan'ny songadina ihany koa ny fanarotana tamin'ity trano tao Mahavelikely Fianareva Atsinanana ity raha ny vaovao azo avy any an-toerana tao anatin'ny fanjevona nisy ny entan'olona maro very isan'ny fampanantenana nataon'ny mpanao politika moa ny anomezana pompia ny Fianareva Atsinanana raha nambaran'ny mponina taoriana ity trano ity. Dia izay koa ny dirantsika eo amin'ireo maresaka avy any ivelany any Egypte amin'izao fotoana izao ny sekretera-panjakana Amerikana misana ny fiarovana John Kerry ary miantso ny firenena rehetra hanohana amin'ny fanoherana tao amin'ny fanjakana islamista any Iraka sy Syria. Etsagilana mizarazara be ihany ny hevitr'ireo firenena matanjaka momba ny andefasana ny OTAN na ny Organisation du Traité de l'Atlantique Nord any amin'ireo faritra ireo na tsy hatreto mangina aloha i Grande-Bretagne mahalona ity raharaha ity fihetsika izay tsy dia mahazatra loatra raha ny fiara-miasa ny Angletera sy États-Unis hatramin'izay. Misokatra maraina teo ny fifampiresahana ara-diplomatika fandresen-dahatra motika ny salamy mahery fihetsika na ireo jihadista. Isainana tamin'ity sekretera-panjakana Amerikana ity ny filoham-pirenena Egyptianina sy ny filohan'ny Liga Arabe. Hatreto, miisa 7 ireo firenena nanohana azy vonona ny hanohitra ny fanjakana salamo izay toerana sy manomboka mahazovana ny Iraka Syria ka ny 10 amin'ireo ny firenena Arabo isan'izany Arabia Saodita. Sarotra ny atateraka ny didingana ity fa indrindra ny hitondrana fanazavana eo amin'ny firenena tsirairay hoe inona ny tokony ataony. Mangataka fotoana nefa ny Amerikana mba ahafahana mametraka izany. Tetikady izay toaherin'ireo firenena manakaiky ny Iraka Syria ankehitriny. Ohatra amin'izany i Turquie izay nisafidiny tsy hanampy ny tafika ny OTAN ny amin'ny ady atao amin'ny fampandritany any Syria. Fa ihany koa i Allemagne izay nandany fampiasan-kely atao any Syria. Ireo mpampiasa vola Amerikana sasany ihany koa izay miaotra ihany amin'izao fanapa-kevitra izao. Mbola tsy nilaza ny heviny kosa hatreto ny Grande-Bretagne, Frantsa ihany koa izay efa vonona ny andefa ny tafika frantsay ny Irak saingy manohitra ny fampiasan-kely any Syria. Raha ny hevitry ny mpandala ny filamenana Amerikana iray, manana ny fitondrany fanjakana Irakiana ny zony mangataka fanampiana amin'ny Amerikana amin'ny fametrahana ny filaminana. Voady araka izany lalàna iraisam-pirenena. Mahakasika ny Syria kosa indray manjavozavo ihany ny andraisana azy.
Atry ny maraina teo efa any amin'ny sisin-tanin'ny irakiana ny tafika frantsay izay nainga avy any Abu Dhabi miaraka amin'ireo fitaovana arifomba anomanina sy anaraha-maso ny zavamisy. Mbola tsy misy alohatreto nidarika bomba anabakabaka etsy ankilany nisokatra nanomboka androany any Paris ihany koa ny fivoriana irisana ny raharahan'ny Iraka sy Syria. Isan'ny nivoaka amin'ity fiaona ity ny paikady rehetra ho raisina noerana n'ireo mpitondra silamo mahery fihetsika sy ny andraikitra ny firenena tsirairay vonona mongotra ny fanjakana silamo. Dia izay koa no entina manakatona ny fampahalaam-baovao tamin'ny teny malagasy tamin'ity anio ity. Mamy fotoananao indray anatin'ny fampahalaam-baovao amin'ny teny frantsay amin'ny valora sisa sasany. Veloma tompoko.